miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny fononao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Kotsan-dranomasy mihitsy ny tare. Jereo kely akaikinao. Mba nytanonga ianao ve mba nitomany teo tao anaty vavaka teo. Afatr'Andriamanitra mihitsy no zaraiko anao eto amin'ity androany ity. Mba afantaranao ny tokony atao rehetra fa tsy olona irery ianao fa manana n'Andriamanitra tokoa. Ary te ilaza hoe olona manana ny maizy anao ianao zao. Ianao ndraindray rehefa mijery ny fiainanao dia ozy ianao hoe izao moa zany zaty. Za te hiteny hoe tsy tena io ianao io. Amen. Fa manana ny maizy anao ianao. Maninona tsara lasana bavy? Andeha moramora tsika sa andeha mafy be? Asite karaha lohan'Andriamanitra. Andray baiboly ary sika dia jerevantsika ny amin'ny bokin'ny Jaona toko 9 manomboka ny 9 fa 4:30. Jaona toko 9 manomboka ny 9 fa 4:30. Jaona toko 4 azafady. Jaona toko 9 manomboka ny 9 fa 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Fa hoy Jesosy taminy, izao no mofonainy izay manantona tsy mba honona ary izay mino tsy angetaeta intsony. Ho tanteraka eto izany teny izany androany. Toy izany ary nitehaka ho an'Andriamanitra. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ihany ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omen'ny raiko ahy no anantona ary izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka. Fa ninona hoe azafady? Fa ny sitrapony iza hoe? Ary izao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy amelako isy ho very izay rehetra nomeny ahy, fa atsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny azahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka ino azy fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Ny 9:7 dia ny monomonina tamin'i Jesosy ny Jiosy satria izy nanao hoe izao no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Dia hoy ireo, tsy le iovan'i Jesosy zanak'i Josefo izay fantatsika ny ray aman-dreniny. Ahoana no anaovana ankehitriny hoe izao nidina avy tany an-danitra? Jesosy namalika nanao taminy hoe aza mimonomonina ianareo, tsy misy olona mahay manantona raha tsy nitao amin'ny ray izay naniraka, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe ary izy rehetra dia ampianaran'Andriamanitra. Averintsika kely, ary izy rehetra dia lazao kely ny akaikinao, Andriamanitra dia mampianatra. Teneno an'izany ny eo amin'ny ilany, teneno an'izany ny ao aoriana, teneno an'izany kely ny ao alohanao fa tsy maninona. Somary kitio kely izy raha tsy mitodika. Andriamanitra mampianatra. Ary izy rehetra dia maninona hono?
ampianaran'Andriamanitra ary izay rehetra mandray ka mianatra amin'ny ray no manantona nefa tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra izy no nahita ny ray. Amen. Toizantsika kely ny vaky teny any amin'ny bokin'ny Jona. Bokin'iza hoe fantatsika tsara ny tantaran'ny Jona. Matotorina eto ny teny izay zavatra nitranga tao dia ho amarin'Andriamanitra eto androany. Ekena fa ratsiratsy ny fiandohan'ny tantara fa ny fiafaran'ny tantara kosa dia nanidiny tsara. Lazao ny akaikinao ny fiandohanao tsy mamaritra ny hoavinao mihitsy. Jona toko voalohany manomboka ny 9 ny voalohany. Jona toko voalohany manomboka ny 9 ny voalohany. Sora mandro ambony milaza amin'ny anaran'i Jesosy. Ninanirahan'Andriamanitra ny Jona akany Ninive sy ny nandosirany ary nanjo azy noho izany. 9 ny voalohany. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky amin'ny tany tenin'i Jehova nanao hoe mitsangana makanesa ny Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsony amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiny. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehova. Dia nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy ka nandony karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha taminy tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehova. Fa Jehova nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina. Nanina ny ranomasina rasana bavy? Ka dia efa nila ho vaky ny sambo dia raiky tahotra ny matilo ka samy nitaraina tamin'ny andremany avy sady narintana anaty ranomasina ny zavatra tao anatin'ny sambo mba apatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniko ny toromaso. Dia nakao amin'ny kapiteny sambo ka nanao taminy hoe endre ity ianao reniko ny toromaso foana eto mitsangana ka atsony Andriamanitra ao fa angamba ihevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika ary dia samy nanao tamin'ny namana hoe izy avy isika anao filokana mba izahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Dia hoy ireo taminy masina ianao lazao aminay noho ny amin'iza moa no mahatonga n'izao loza izao amintsika. Inona no rarafanao ary avy taiza ianao? Aiza ny taninao ary avy amin'ny fireneniza ianao? Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho ary Jehova Andriamanitra ny lanitra no ivavahako dia izay nanao ny ranomasina sy ny tanymaina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe adray izato ataonao izato. Fa fantany fa nandositra hiala teo anatrehan'i Jehova izy satria efa nambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy ataonay ahoana renao mba ahatony ny ranomasina aminay? Fa mbola niananonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo betao aho ka atsipazo any anatin'ny ranomasina ahatony ny ranomasina aminareo. Fa fantatro fa no ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa namaky ny onja fatratra ny olona mba amerina ny sambo ho amin'ny tany maina faty zakany satria ny ranomasina mbola niananonja mafiana. Dia nitaraina tamin'i Jehova izy ka nanao hoe mifona aminao izahay Jehova aoka tsy ho faty izahay no ny amin'ny ainy lehilahy ity ary aza tao hompandatsadra marina izahay. Fa ianao Jehova hoe efa nanao izay sitrako ny fonao. Dia nobetaina izy ireo Jona ka natsipo ny tany anatin'ny ranomasina ary dia nitsahatra ny fisafokon'ny ranomasina. Dia natao ohatran'i Jehova indrindra ireo olona ireo ka nanao zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova sady nivoady. Ary Jehova nanomana hazandrano lehibe itelona ny Jona ary Jona dia tao akibon'ilay hazandrano atelonandro sy atelonalina. Dia nivavaka tamin'i Jehova Andriamanitra tao akibon'ny hazandrano Jona ka nanao hoe niantso an'i Jehova tamin'ny fahoriako aho ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiaina tsy hita no nitarainako ka dia niain'ny feoky anao. Fa efa natsiponao tao anatin'ny lalinao dia tao amin'ny ranomasina ka voasafotry ny rika aho. Nanarona ny alindranonao sy ny onjanao rehetra dia hoy izao voaroka tsy eo anatrehanao aho. Nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Ny rano nanarona hatramin'ny haiko, ny lalina namefy ahy manodidina, ny zava-maniry any an-dranomasina ny singotra manodidina ny lohako. Tafalatsika tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra aho. Ny idin'ny tanina nidy ahy mandrakizay. Nefa napakatra ny haiko avy tao andafaka ianao Jehova Andriamanitra. Raha reraka tato anatiko ny fanahako dia natsiaro an'i Jehova aho ka tonga tao aminao ny fivavako dia tao amin'ny tempolinao masina izay mivavaka amin'ny sampy dia mafoy izay mamindra fo aminy. Fa izao dia feo midera no entiko mamony zavatra atao fanatitra ho anao ary izay nivoadiko dia efaiko an Jehova ny famonjeny. Ary Jehova nandidy ilay hazandrano ka dia
nalohany hoeny amin'ny tany maina Jona. Amen. Asiteka mafan'Andriamanitra. Aorianan'ity afatra androany ity ny ady rehetra, averiko hoe ny ady rehetra izay efa hitan'ny masonao ka ny ainanao, ny lalovanao, ny edivanao tsy miverina aminao intsony mandrakizay. Maninona tsara hoe? Maninona tsara lasana bavy? Lazaona akaikinao ny ady zay efa ny lalovanao tsy miverina aminao intsony. Amen. Izany mba manirana zany eto androany, ho tanterahan'Andriamanitra eto zany androany. Sika rehetrarehetra eto na lehilahy na vehivavy, ny any amin'ny emma rehetrarehetra any, isika rehetrarehetra ireto ho farana n'androany ny ady ary tsy miverina aminao intsony mandrakizay. Halleluja! Asiteka mafan'Andriamanitra. Raha maninona tsara ozy ateo? Tsy izany ny teneniko ka. Areo kay faly manao amenina fotsiny. Raha miaino tsara ny fampianarana. Amenna. Dia tsy miverina intsony. Fikorotana tokantrano zany ilaozanao tsy ho ely zany. Ady zany fifanenjehana zany ilaozanao tsy ho ely zany. Ary za te ilaza mihitsy tsy hainao no mandao an'izy fa le izy mihitsy ny mandao anao. Hoy aho hoe le ady mihitsy ny mandao anao. Le ady mihitsy ny mandao anao. Ny kristianina miara-vavaka didina mafy tsisy ady lalovanao tsony. Farana n'androany ny ady amino an'izany ianao ho tanterahan'Andriamanitra. Ho tanterahan'Andriamanitra zany. Halleluja! Tsy samy miakatra pilipitra eto izay raha tsy voahiraka. Amen. Ary matoa izay miakatra eto feno. Maninona tsara hoe? Feno. Ampizaraina aminao androany. Ka izay mino anay sy mino ny fomba an'Andriamanitra anay, hiampitany zany fahasoavany zany ao anatin'ny toroteny. Izay maninona tsara hoe? Izay mino. Amen. Tamin'ny omaly zoma zay niakatra tena tendrombohitra. Zoma momaly? Omaly zoma niakatra tena tendrombohitra. Terem-panahy ivavaka satria niasa mafy tany Samaria nanao formation batisa tany. Vao tonga tany Samaria za dia ozy apôstôly Paoly ataontsika sanao hitoroteny amin'ny radio. Dia nitoroteny tao amin'ny radio zay. Dia nandeha nitoroteny, napafantatra izahay fa tonga eo Tamatavy, na hoe tonga tao Tamatavy. Dia ny zavatra nitranga dia izao nieritreretinay hoe zavatra kely foana amin'ny Satana ny nitorianay teny tao amin'ny radio. Satria efa zatra ny aty Antananarivo, efa zatra tsy voatafika devolo mihitsy aty Antananarivo. Lazao ny akaikonao hoe aty Antananarivo hoe mafy be ny fiarovana anao aty. Ye. Dia hoe mitoroteny ohatran'ireny mitoroteny ireny foana. Kanjo tapitra ny toroteny. Nalefa tany amin'ny radio. Rehefa farana le izy natory amin'izay avy nanao formation batisa iny aho. Teo amin'ny tamin'ny telotelo maraina teo. Zany daboka iny vao nidaboka fotsiny aho. Tonga dia nahita biby lava ingeza zany aho. Raha narapaka zany aho. Ohatry manao telomoka. Fa ngeza zany teneniko anareo. Mavomavo ohatry ny marron hafahafa zay ny lokony. Dia izy amin'io tsy manambana hoe mbola miandriandry elaela na ohatratra zany mampiomana. Fa vao mipotra tao anatin'ilay nofo izy tonga dia miasakasaka be avy any andeha hihinana. Le mitraka le manao ohatr'izao reny ny lohany le mampitahotra be reny. Dia niany mba nataoko sisa dia nijoro niandry. Anao ahoana ny toy an'ny tantara. Kanjo vao nanakaikikaiky anaty teo amin'ny ataoko hoe 2 metatra teo. Izy le nitraka niakatra ambony. Tena avy noho izany zany a. Rehefa le miakatra iny. Fa avy any ambony avany izy toa dia ohatrany hoe nisy nikapoka avy any ambony ny lohany nitotona tamin'ny tany. Tonga dia nitotona ilay biby lava. Dia izy nitotona iny tsy nijanona teo intsony. Ohatry nisy lavaka karekare izay nidirany tao amin'ilay trano. Dia ny rambony sasany mbola tavelany ivelany any. Fa vao nitotona ny lohany, tonga dia niforce niditra teo amin'ilay lavaka teo ny rambony sy ny lohany. Nitady lalana ny voahana satria nisy Andriamanitra mahery nompo. Tiako ambara dia izao. Fantatr'Andriamanitra ny fisina, fantatry ny devoly azafady, ny fisina mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Fatany.
Ary ianao io tsara fiarovana ianao io. Za tena mampahiry anao raha mbola ato amin'ity fiangonana ity ianao no miorina amin'ny fahamarinana, tsy ho very zany ianao raha tena mivavaka tsara. Tsy ho ariana Andriamanitra mandrakizay zany ianao. Halleluja. Na gaga maninona mitory-teny eo foana mpanompon'Andriamanitra ao amin'io radio io ihany, fa tsy nipotrany mihitsy. Teneniko ilay mpitondra fiangonana, fantatrao ve hoa iny menarana iny efa niseho tamiko ino izy tamin'iza vao niditra tamin'nisy tobo vaovao azony zareo manko, dia vao niditra teo voalohany no niseho taminy iny bibilava be iny, dia lasa ilay bibilava. Dia izay tonga iny enin'ilay devoly fa misy hery manohatra azy teo amin'ny faritra ny Tamatavy. Enjana nge zany rahalasana vavy ampanetretena, tonga izy nanafika. Ny olona fantatry ny devoly fa misy fahasoavana ao anatiny tafiany, fa tsy manam-pahefana aminao izy. Mety mampiasa olona izy manafika anao, eno tsara no. Mety mampiasa olona izy rehefa tsy voakasika ny anao. Mety tsy afaka mandramatra anao mivantana izy, fa zay azo ny ampiasaina tompoko no ampiasainy. Fa za manambara aminao, raha mbola mavita mijoro ianao, miala maina daholo ny fahavalo rehetra. Mba tadio ty teniko ty mandra-pahafatinao, mandra-pahatonga anao any an-danitra. Ataovy leo anao mihitsy Satana manomboka anohany. Manina tsara hoe mandalo dia ianao fa mbola mijoro ihany. Entrehan'ny olona ianao fa mbola mijoro ihany. Io ianao fa tsy manina mbola mirehitra ihany. Ataovy tofoky Satana manomboka eto. Tombokely neo akaikinao, ataovy leo anao Satana. Mandefa troso izy mbola mivavaka ihany ianao. Mandefa fikorontanana izy mbola mivavaka ihany ianao. Mandefa fanaratsiana izy mbola mivavaka ihany ianao. Mandefa fankahalala izy mbola mivavaka ihany. O Satana hoe lewa. Manina tsara hoe, manina tsara lasana bavy. Leo anao Satana manomboka androany. Nalefa ny miaramila, tadinao tamin'ny andron'ny Eli mpaminany. Nalefa ny miaramila firinisany. Dimapolo miaraka amin'ny komandy anankiray. Andeha an'inona? Andeha hisambotra ny elitisy-pita-paminany. Nandeha ny anankiray, jerena tsy miverina, levona tany. Niditra ny faharoa, jerena tsy miverina ihany koa. Nalefa ny fanotelony, mbola niala lavitra dia nahita ny elitisy-pita-paminany. Lay komandy, inona nataony? Tonga dia nandady tamin'ny tany. Aoka ho sarobidy eo anatrehanao ny ainay. Androany mila mpahafantarinao amin'ny Satana fa ianao tsy hiverin-dalana zany mandrakizay. Amen. Nena dia zany ny any toetsaiko. Zany ny any toetsaiko. Na enjehana, na manana, na tsy manana, na ninina mitranga amiko eo, tsisy miala amin'ny Jesosy zany raha lasana bavy aho. Aleo Satana ho tezitra fa tsika tsy miala amin'ny Jesosy. Halleluja. Halleluja. Ataovy amen ny olona tena ho any an-danitra hoe. Amen ny olona tsy vadika mandrakizay. Amen ny olona tsy verdalana. Halleluja. Halleluja. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Avy reny kely amin'eo akaikinao zany. Ataovy leo Satana. Andao ataontsika resa be mihitsy zany e. Ataovy leo Satana e. Ataovy resa be. Ataovy leo anao mihitsy Satana. Rehefa leo tsy maniraka miaramila tsony manafika. Ataovy resa be mihitsy. Ataovy leo Satana. Amen. Amen. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Zany raha lasana bavy mimokondohana mpanompon'Andriamanitra zany aho. Raha niady ny lalovana hatramin'izay, tsy tokony mbola vita hitory-teny eto izahay. Fa zao nataonay tofoka mihitsy Satana. Mifijery ohatrany hoe hopotika zany. Tazana ny olo ohatrany hoe enjery zany fa enjery aiza. Hopotika aiza. Tsy fantatrao nga fa misy Andriamanitra ao ambadika ao. Ho Davida mpanjaka manao hoe asiteka aloha. Ny favalo izy Davida manosika ho lavo. Fa ianao Jehova manohana avao ambadika. Tsy avelan'Andriamanitra hidaraboka zany ianao. Na dia efa kely ary sisa no mitazona anao, tsy ho hidaraboka mandrakizay zany ianao raha lasana bavy. Za milaza aminao amin'izany. Avelao hiteny izay hiteny hoe hopotika ny fiainana iny, hiverin-dalana iny, hiala amin'ny Jesosy iny. Afaka miteny an'izany izy fa tsy izany mamaritra ny fiainanao, fa Andriamanitra manohana anao avy ambadika.
tsy miverin-dalana mandrakizay zany ny FKMM sa tsy amaininy zany asiteka mafy an'Andriamanitra. Ndray andro ny tompona mpianatra nataony mivantana be ilay fampianarana tamin'izany. Dia ozy izy manao hoe izao ozy izy ny mofinaina nidina avy tany an-danitra. Izay mihinana dia ahoana hoana? Tsy honona tsony. Izay manantona tsy angetaeta itsony mandrakizay. Dia niratra ny mason'ny olona tahaka anareo zao zany mihaino fampianarana. Mahino tsara ihany nareo? Ohatra manakoako be ny aty amina. Asitehaka kely aloha. Nihiratra ny mason'ny mpiaino hoe ahoana re ny fomba hinanana n'ity olona tsy te apetraka an'ireo olona ireo amin'ny toeranao aho fa raha mba hainao na nytaniana hoe nandrean'ny tompony teny an'izany ianao hoe izany no mofinaina avy any an-danitra. Ny razanareo izy izy nihinana mana avy tany an-danitra fa mbola nona ihany. Fa raha zany hoaninareo tsy ho nona tsononareo mandrakizay. Mba nahoana ny fihetsem-ponao raha mandre an'izany? Mino an'izany ve ianao? Asa anaty ny tanan'ny olona mino an'izany? Dia ahoana fomba hinananao azy zany? Zany ny fahamarinana ny torin'ny tompo tamin'izany fotoana izany. Dia ahoana ny tenenin'ny tompo teo? Izy ny mofinainy. Vao narehan'izany ny olona tonga dia nimonomonina avokoa. Hoe tsy Jesosy zanak'i Josefa ve io? Fatatsika ny ray aman-dreniny io. Olona niaraka lehibe tamintsika io. Ahoana ny ray no hitenenany fa mofo avy any an-danitra izy. Monomonina avokoa ny olona rehefa nandre le tena fahamarinana. Dia hoy ny tenenin'ny tompo manao hoe tsy misy olona afaka manantona raha tsy nitao amin'ny ray izay naniraka ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Ohatry ny tehiteny zany izy manao hoe izay mino an'izany ihany no tafahorona ho vonjena ny fanahany. Fa izay tsy resy lahatra amin'ilay fahamarinana tsy sitraka Andriamanitra ny hamonjena azy. Izany hoe isika resy lahatra zao. Maro fahamarinana nitoriana taminao. Be dia be hoe zao ny tsy azo atao, zao ny tsy azo atao, zao ny mahatonga any an-danitra, zao ny makany amin'ny elo. Ary mbola misy raha hoe ny any amin'ny elo afaka avoaka. Ohatrany tsy mampita. Ka zany ve tsy mitovy amin'ilay hoe izany mofo avy any an-danitra? Fa izay mino ilay fahamarinana ambara, ilay tsy ambara telo ara-panahy, izay olona izay voasoratra fa ho vonjena amin'ny andro farany. Zay tena milaza aminao. Asitehaka mafy ary. Raha tsy nihembotra tamin'izay fahamarinana be dia be nambara zay ianao tsy tokony hihembotra tsony ianao mandrakizay. Amen. Satria efa niaritra ihany ve ianao raha lasa nabavy dia aty amin'ny faraparany vao mitady hitsoaka? Tsisy afaka manantonao ny tompo raha tsy nitao amin'ny ray izay naniraka. Ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Izao izy tsy tonga anao ny sitrapoko na tonga ho tompona, fa tonga anao ny sitrapon'ny raiko. Dia izao ny sitrapon'ny raiko dia ny tsy amelako isoverina dia ray ary izay rehetra manantona. Tsy haiko raha azonareo ny tiany izany ambara. Tsy haiko no raha azonareo ny tiany izany ambara. Zany hoe niza resy lahatra amin'ny fahamarinana io. Fahamarinana tsy misy kilema. Mafy ihany manatanteraka azy. Fa manao izy satria teo any an-danitra. Niza resy lahatra. Izay olona izay ny fanekeny nataon'i Jesosy sy Andriamanitra dia izao. Izao ny sitrapony raiko izay naniraka. Ny tsy amelako isovery izay rehetra nomeny ahy. Zany hoe isika rehetrarehetra izao nisy fifanekeny nataon'i Jesosy sy Andriamanitra hoe tsisy avela overy na dia ray ary. Na dia firy ara hoe. Na dia firy ara hoe. Noho izany tsy tokony hisy latsaka eto na dia ray ary. Lazao ny akaikinao tsy misy very zany na ray ary. Amen. Izany ny fifanekena natao tamin'ny nataon'i Jesosy sy Andriamanitra ho atsika. Tsy misy avela ho very isika. Nefa indraindray ianao mandalo vakiviana.
jereo kenikeny akaikinao indraindray ianao reraka, indraindray ianao mitady ho kivy, indraindray ianao ohatry ny manana heritreritra hoe za zany mitady hiverin-dalana. Tsy eto le olona fa misy eto sa tsy eto ve? Talohan'izay nitenenako an'izay zany izy niteto fa zao izy efa tsy eto tsony. Amen. Tsisy avela overina dia ray azy, ary ny tena mahafinaritra dia ty izao izy anangana azy amin'ny andro farany. Zany hoe ireo olona reo zany reo isika zany notsongaina tao anatina tokantrano, tany anatina ankonana tany, nesorona tany, tsy hoe tsy mipetraka any ianao fa ianao no ny sitomina tao hitondra fahazavana amin'ny tokantrano io. Tsy sitraponao no nanompo an'Andriamanitra amin'izao fahamarinana izao, fa rehefa nitady Andriamanitra tahaka ny olona nitadiaviny ametrahana Jesosy tao anaty kibony dia imarino ho hitany, dia ianao koa no hitany Jesosy hoe ity olona ity tokony ho vonjena ity olona ity. Ie! Ianao no nofidiana, tsy sitraponao, lainganao zany hoe resy lahatra be tamin'ilay fampianarany. Me fotsiny aho rehefa maheno an'iny. Tena me fotsiny aho hoe resy lahatra be tamin'ilay tsy ilay fampianarana na resy lahatra anao, fa Andriamanitra mihitsy nanapa-kevitra tao an-danitra hoe andao vonjeny ry rahalahy ry, andao vonjeny ry vehivavy ry. Lazao ny akaikinao hoe raharaha be no mahazo anao raha izany no izy satria iza nanongotra anao tany amin'ny isanao tany. Iza tsara hoe zafady? Jehovah nanala anao tany. Eo amin'izay le tena olana eo. Eno tsara nge zay? Andriamanitra nanasitra anao tany. Inona mahatonga olona very rehefa maty izy? Inona mahatonga olona very? Satria Andriamanitra mba nanaisitra azy tany amin'izao tontolo izao. Rehefa tonga tato amin'ny fahamarinana izy, dia izy indray no nandeha niverina anakany. Dia ahoana? Zay no mahatonga azy very. Fa ianao zao zany raha tsy miverina makany amin'izao tontolo izao mihitsy, fa mijanona eo amin'ilay toerana nametrahan'Andriamanitra anao, tsy very zany ianao mandrakizay. Za tena samy lazany zany, zato isan-jato, tsy very zany ianao mandrakizay. Maro zany nalasana bavy. Satria maro ny ady efa nilalovanao zao, fa io ihany ianao io. Maro tsy fisina nilalovanao, io ihany ianao io. Nenay mitady ho ketraka fa mbola io ihany ianao io. Zay le zavatra mitranga. Dia hoy ny tompo manao hoe, rehefa nimonmonina ny olona, hozy izy manao hoe, ary izy rehetra hozy izy dia nampianarin'Andriamanitra. Dia izay nampianarin'Andriamanitra ho Jesosy no manantonay. Eo amin'izay tsika eo. Izy rehetra maninona hoe? Maheno ihany tsika. Izy rehetra maninona tsara hoe? Nampianarin'Andriamanitra. Andriamanitra ekeko fa manana toetra izy mikapoka indraindray. Manana toetra maninona hoe? Dia ametraka fanontaniana aminao nandeha teny amin'ny arabe ianao. Nandeha teny amin'ny arabe. Dia nisy bolongam-bato be teny amin'ny arabe na amin'iny trottoir iny. Dia ianao nandeha tamin'iny trottoir iny, tsy nijery lalana ianao, fa ariakafa amin'ny masonao no mandeha. Dia tafotoana tonga dia lohanao mihitsy nandeha voalohany tary amin'ilay trottoir tary, drisina tsara mihitsy. Dia hozy ve ianao hoe tena nikapohan'Andriamanitra. Dia hozy ianao tena nikapohan'Andriamanitra fa nitrotrongo tery ny lohako. Mody any an-trano ianao, rapa be mihitsy ny andrina eto. Simba le atsara tary. Dia hozy ve ianao hoe tena nikapohan'Andriamanitra. Na hoe tena nizahan'Andriamanitra toetra. Inona raha lasana bavy ny fizahan-toetra amin'izany? Tafotoana amina vato dia mitrotrongo ny loha. Dia fizahan-toetra ve zany? Hoe zahana toetra hoe ho tezitra za tsy ho tezitra raha mitrotrongo ery ny lohany. Na zao ny akaikinao tsy fizahan-toetra zany sady tsy kapoka. Fa inona zany? Andriamanitra mampianatra anao. Ampianarin'Andriamanitra anao rehefa mandeha eny amin'ny lalana na eny amin'ny trottoir. Jereo tsara ny lalana. Sao misy vato, sao misy lavaka. Mba tsy latsaka anaty lavaka ianao mba tsy ho tafotohana amin'ilay vato, fa ho tonga tsara ny amin'ny tanjona tianao hatongavana. Ampianarin'ny tompo ianao dia amin'ny manaraka ianao. Ohatra hoe maraina an'iny na andra-pitsony iny, niverina amin'iny trottoir iny indray ianao mandeha. Ianao amin'ny hoe efa misy bandy be ny lohanao eto.
dia mbola sanatry izany fa ianao mbola hitakandrakandra reny dia tafotoana fandroany dia hitrotrongo fandroany sanatry fa mailomailo amin'izay ianao satria niraisinao ilay lesona hoe rehefa mandalo ito amin'ity lalana anankiray ity za dia jerevako tsara le lalana sao tafotoana fandroany indray tafotoana izy voalohany fa tsy ho tafotoana amin'ny intsony izy mandrakizay satria nandray lesona tao anatin'iny izy zay na tonga ny teny taminao hoe niadinao zay efa lalovanao hatramin'izay raha mandray ny fampianarana tsara ianao tsy miverina aminao tsony io mandrakizay amen niady lalovantsika kristianina ampandalovon'Andriamanitra atsika misy lesona tian'Andriamanitra ho raisitsika ao anatin'io ady io tahaka ny mpianatra anankiray mianatra any ampianarana ny formena izy nandritra ny tsy haiko firy volana moa mpianatra mianatra sy volana mianatra any izy ohatra hoe hanala BEPC zany izy dia izy mianatra any ampianarana io dia ampianaranao azy daholo ny géographie ny inona daholo ny science ny SVT moa ny mathématique ny physique ny malagasy ny français anglais ny espagnol ny allemand zany rehetrarehetra ny ianaranao daholo mampianatra ny mpampianatra dia izao ny zavatra mitanga tonga ny examen am-panjakana anala BEPC izy na anala baccalauréat na anala CAP na BEP na teknika dia miatrika io fanadina-panjakana io izy io no ahitana ny fahaizany nandray tsara ny fampianarana tany ampianarana raha olona ningitrika foana izy tany ampianarana za tsy mino mihitsy hoe ho afaka baka izy na ho afaka BEPC na hoentina mbavaka ary zay no izy fa ndray misy olona mingitrika dia apôstôly ametrao tanana tsofy rano kely mihitsy asotosika mba ho afaka baccalauréat nefa izy mingitrika foana ho afaka izy sa tsy ho afaka rehefa miatrika examen amin'izay izy ny zavatra nitranga raha nandray lesona tsara izy tao anatin'ny fianarana zay lalovany dia ho afaka examen izy satria mivoaka ilay fanontaniana iny dia ho voavaliny daholo no ilay lesona be dia be niraisina fa ny zavatra mampalahelo kosa dia izao raha tsy nandray lesona mihitsy izy tao anatin'ilay fiainana nandritry ny 9 volana ny anarana izay tiana zavatra hitranga iredouble ao izy azonareo tsara le izy dia verina indray ny herintaona mbola tsy nahay nandray lesona ihany izy tao amin'iny fotoana iny dia mbola maninona ihany mitriple indray tonga anay taona manaraka mbola tsy nandray lesona iny dia mbola maninona indray mi 4 triple mi 5 triple mi 6 triple mi 7 triple ao ianao manala examen iny indray mandeha iny tonga dia afaka ohatr'izay ny fiainan'ny kristianina eno tsara raha tsy mahay mandray lesona ianao amin'ny olana lalovanao io dia tsy mety afaka io olana io fa mbola le olana tamin'ny 2012 tsika izao 2023 mbola iny ihany ny adina ohatra efa reraka mihitsy ianao mijery an'ilay olana fa dia ahoana antitra tsy fita ahoana raha fomba mahako an'ity zavatra ity manino ny olana io tsy mety miva délivrance efa nilefa ny traitement na délivrance efa niroana ny devoly efa tsy resaka devoly itsony fa resaka tsy fahaizana mandray lesona sisa misy olona te i-double veto te i-triple i-quadruple dia manontany io ary ny eo akaikinao raha nanomboka tamin'ny 2012 ianao nena tamin'ny olana hoe efa mifiry riple ianao zay zao tsy haiko hoe inona mbola ambonin'ny riple hoe mbola iny ihany dia mbola iny ihany ny ady hatramin'izao tena tokony hoe izy tokony mba ady vaovao ny iainana fa tsy le ady efa natofoka anao iny mbola iny foana no verimerina matoa zay ny ady iny miverina foana tsy nahay nandray lesona ianao zay azonareo tsara vele izy ohatra zao hoe nisy fotoana ianao ohatra nisy mpinamana be nareo mpinamana be mihitsy ohatra le lasy vehivavy mpinamana dia lasinareo niaraka nandeha ny tsena tena analakely dia hitan'le vita ianao dia osy izy manao hoe miakatra le vita nareo azonareo tsara izy na ny teneniny hoe tsotrany tsy mampino ohatrany hafahafa nareo teny an-dalana nareo tsy mifampitatana fa sendra ny ara-dalana fotsiny nandeha ny tsena mpinamana tsara tsy misy fifandraisana tsy misy fifankatiavana na dia ny kely ary fa hoe mpinamana zany
nandeha amin'izay ny resabe hoe mifankaty hony ihany, miaraka hony ihany, miaraka hony ihany. Fanontaniana petrako aminao, ahoana ny famaranana an'izany ady zany? Inona tompoko? Tsy miara-dalana eny nareo. Dia raha tianao iny tsy hiverina tsony hoe enjehan'ny olona indray ianao tenen'ny olona fa miaraka amin'ny risy dia aza miara-dalana amina lehilahy na miara-dalana amina vehivavy tsony, farana antseo ny adinao. Fa raha osy ianao za mafy loha be na za mbola te handalo ady dia ndana ihany, dia rehefa tenen'ny olona dia aza miteny hoe matenjika mihitsy aho. Lazainao fa le olona no manenjika anao, tsy izy no manenjika anao fa ianao no tsy mahay mandray lesona. Eto zany metsika anarana mihitsy le izy hoe tsy ny olona no ratsy fa Andriamanitra no tsara, satria Andriamanitra no mampianatra anao, dia mety ity olona ity no ampiasain'Andriamanitra hampianatra anao. Ka aza tezitra amin'izay manenjika anao fa raiso ny lesona mahatonga an'ilay fanenjehana, tsy hiverena an'ilay fanenjehana intsony mandrakizay. Tsy haiko na maresy lahatra anareo zany na tsy, fa zay no marina. Amen. Fa ho reraky ny ady ianao raha tsy mahay mandray lesona amin'ny fiainana. Reraky ny ady hoe za mafy be, tena mafy loha be fa atreako foana azy ady mitranga rehetrarehetra eo, tsy vitan'izany ny fiainana. Reraka ihany ianao indraindray. Anareo ve tsy mahatsapa hoe mba misy fotoana mba mila fiadanana kely mihitsy? Za zao tamin'iza nandeha nakany Tamatavy ty tena fala mihitsy nandeha tany, tena tonga dia nafarako mihitsy amin'ny Katitosy hoe manaova filazana ao am-piangonana tsy manao délivrance ny apôstôly rehefa tonga ty fa akainy. Ary ianao rehefa tena misy mahatsara an'ilay makany anefitra, mba makany anefitra misitaka kely, mipetraka mihitsy ianao tsy manao nininy, fa eo tamberina aminao daholo ny fitiavan'Andriamanitra anao, mamerina amin'ny laon'ny ara-panahy ny fidirana anefitra. Na ianao raha mba misy fotoana ohatra hoe misitaka kely, ohatra hoe mandritry ny herinandro tsy maintsy mamonjy sabata, fa mandritry ny herinandro mba misitaka kely any ianao, dia nataonao any tena mipetraka fotsiny, mandiny tena, dia mivavaka, dia mandiny tena, fa misy fiovana be ny ara-pananao aorinan'izay. Fa le rotoroto lavo mampikorota-tsainy, vao mipo fomaraina ianao tonga dia problème, vao mifomaraina dia olona miantso, vao mifo ianao vao mifo apôstôly taovy délivrance fa tena ny sainao mbola zavatra hafa mihitsy anatiny vao mifo tonga dia délivrance. Azonareo le izy vao amin'ny dimy, amin'ny efatra sasany, amin'ny efatra, amin'ny telo arany ny sasany clean tsy hitanao izay anaovana azy. Fa tany tena nahazo baiko mihitsy hoe vonoa ny telefôny, tena ny vonoko zarako ary, vonoko ny telefôny niata natanteraka mihitsy tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Misy afatra tiako ambara, satria tany anefitra tany ny zavatra be dia be naseho an'ny tompo anatany. Satria rehefa mitokana ohatra an'io ianao dia mangina zany ianao mazava ho azy, dia ao anatin'iny fahanginana iny manomboka misy fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny zavatra naseho an'ny tompo atany natory ndray alina zay fa za tsy teny hoe iza le olona atao am-piangonana satria mety tsy zakanao le izy. Ny zavatra nitranga io dia zao, misy lehilahy anankiray, dia io lehilahy anankiray io lehilahy manao asan'Andriamanitra. Dia ny zavatra nitranga dia zao izy matory amin'ny alina iny, izy tsy maty fa natory amin'ny alina. Dia rehefa matory amin'ny alina izy nentin'ny tompo ny fanahany hoe andeha ho any an-danitra hony. Dia za gaga be mihitsy hoe andeha ho any an-danitra ve? Izy raha toa tsy maty akory? Dia tsy maty izy fa hoentina ty an-danitra. Dia rehefa tonga teo an-danitra raha tsaronareo nisy fijoroana vavolombelako zay tamin'iza le narary mafy. Dia ohatry ny nentina hoe hoentina andeha ho any an-danitra, dia efa nahita varavarany lanitra mihitsy za. Dia misy soratra ohatry ny soratra Hebreo hafahafa be zay anakefatra le soratra eo amin'le varavarany lanitra. Vao nahita ny varavarana io dia ohatry ny hoe misy batery ana telefônina 50% mibaran'le batery. Vao nanakaiky andeha anakaiky le varavarany lanitra dia lany le batery, dia niverina tetỳ ambonin'ny tany dia salama rehefa avy eo. Dia io vavahady io no hitako tany hoe ito mihitsy le vavahady hitako tamin'iza le narary mafy iny. Dia nentina nanatona an'io vavahady io le lehilahy, za natao tazana lavitra fa tsy natao nanakaiky tany, fa za raha nanakaiky tany mety nisisika nanao akisisika teo amin'ny vavahady teo. Fa tsy nentina tany fa za zany mitazana ohatry ny hoe atao mahita ohatry ny hoe mijery écran zany ao anatin'le izy. Dia ity lehilahy ity rehefa nentina dia zao nisy vehivavy teo alohany,
vao tonga eo amin'ny varavaran'ny lanitra zany izy a, dia misy mpitendry ohatra ny mpitendry clave eo akaiky ny vavahady io. Dia raha vao mitendry hira mampalahelo io mpitendry clave io, hira mampalahelo mampitomany be reny, tonga dia misy devolo misarika an'ilay olona eo aloha manarina zany amin'ny fahaverezana. Fa raha ohatra kosa ilay mitendry clave mitendry zavatra mahafaly, ohatra hoe tsy haiko, ohatra ny hoe hira mahafaly, mitendry eny feky hira mahafaly, dia tonga dia hovovonjy zay ilay olona. Dia niditra ilay vehivavy mitendry hira mahafaly ilay mpitendry, dia tafiditra ilay vehivavy. Dia nisy lehilahy anankiray teo alohany, dia nitendry hira mampalahelo, dia very ilay lehilahy teo amin'ny torony amin'izay. Izy zany nanantena be mihitsy hoe hovovonjy za ty raha ny zavatra nataoko, raha ny zavatra ny aretana, hovovonjy raha ny asa vitana. Kanjo rehefa tonga teo amin'ny torony dia nitendry ka aloha vetivety aloha nitsikitsiky, tokony hitsika amin'ny tompo, tokony hitsika amin'izay olona vonjeny. Fa rehefa tonga teo izy dia jereva ny tompo tsy mitsiky mihitsy, fa mijery anazy fotsiny ohatry izao. Dia gaga izy nijery ny tompo, dia avy eo nitendry ilay mpitendry clave, nitendry nampalahelo, nitendry nampalahelo. Dia izy andeha ho saritiny, tapaka ilay fahitany. Tena fantatro ilay olona, ary izy eto izy izao. Jereo keningeny eo akaikinao hoe tsy azo lazainy zany ka. Aleo za manantona anazy manokana angamba. Izay ny zavatra naseho an'ny tompo tamin'iza tany. Nanomboka nandre an'iny an-tany, nahita an'iny, tomany foana rehefa mivavaka. Hoe Jesosy a, reny fampianarana be dia be ampianarana olona reny ve, dia sanatry mbola misy tsy voavonjy. Dia nitomany tena nitomany hoe Jesosy io, raha izany no izy hoe tsy voavonjy daholo ireo mpinindreo ny ankamarony, so dia mba tsy mety ilay izy. Satria zahay manokana, ohatrina manokana zao, tatony nandaniko ny fatany rako rehetra, tatony nahitana an'izany mangidy indrindra zany, tatony nahitana an'izany hoe tsy nanana naniariary zany, tatony niainana an'izany hoe tsy fisikanina, tsy mihinan-kanina, mifadianina noho ny tsy fisiny, tato amin'ny asan'Andriamanitra. Dia izay efa niaretana izay ve tompo, hoe mba ahavoataona fanahin'olona maro any an-danitra, ireo le olona mbola misy tsy voavonjy ihany, endrika ivelany voavonjy, fa rehefa tena tonga eo vavahadin'ny lanitra dia tsy ho vonjenao. Ohatrany tsy mety zany a. Tena nitomany ary teto apôstôly Paoly jereo nge anontany hoe ohatrany hoe marary amin'ny aiko be zany hoe ianareo kitikitihana, ianareo tsy voavonjy, satria nisy fanekenana ataonay taminay tao anaty fivadikanina, fa tsy ambara aminareo zany. Fa niendriky ilay fanekena fotsiny dia zao hoe misy isa zao no isy, zay no mahatonga anay tsy mety mitsoaka amin'ny asan'Andriamanitra manenjika isa. Reto isan'olo reto tsy maintsy enjeh anareo raha tianareo voavonjy ianareo, izahay. Zany hoe izahay hitanareo manao asan'Andriamanitra io zany, misy isan'olona tsy maintsy vonjenay. Zay no mahatonga hoe raha misy very aminareo na miemotra, dia marary amin'ny aina satria mitona anareo a rehefa mafy any amin'ny radio. Dia eto ihany koa mba mampita teny ho an'ny olona mpampiverin-dalana. Engany mba tsy ianao ny ampiverin-dalana namanao, satria misy ranomasona mpanompon'Andriamanitra miazona anareo zao. Ka raha sanatria ka ianao no mampiverin-dalana ny namanao, ianao no be indrindra fa ny ranomasona mpanompon'Andriamanitra rehetra mitotona aminao avokoa. Satria tsy ho vitanay no misy eo anay zany raha izay no izy. Ohatrany hoe mijery zay, ohatrany hoe mahazo tombony zany, mbola tanorana tsy ny tompo amin'ny asan'Andriamanitra, fa raharaha be mihitsy ny antoka na ny fanarahana ataonay amin'ny tompo any ambadika. Fa raha zao isatsika zao, mbola tsy ampy zao raha lasa alabavy, mbola tsy ampy zao. Ary na misy taona zay makany amin'ny province mandeha mitoroteny sy manao asa, tena atao amin'ny fo ary tena mamonjy olona, satria le isan'le olona no enjehany. Dia ahoana hiara iasa ve tsika? Ianareo ve vonina hijoro hatramin'ny farany? Izay no mahatonga ny mpaminany hitanareo mandeha maka rivotra matetika izy, satria efa mafy zany fifanarahany zany a, nefa matetika matienjika ny mpaminany. Azonareo le izy mafy ny zavatra mahazo azy, ary indraindray ato anatin'ny fiangonana ihany no misy manao an'izany zavatra zany. Dia lasa izy mandeha maka rivotra, mandinika hoe ahoana ny hafarako ty raha tsy ho tanteraka ny fanekena natao tamin'Andriamanitra.
Fa za hitanareo zao nanaovana fanekena. Reo apôstôly reo nanaovana fanekena. Tao anatin'ny fifadikana. Tamin'ny taona talohan'ny fifadikana 700 iny efa nanao fanekena, dia tao anatin'ny fifadikana iny nanao fanekena ihany koa. Nanaovako fanekena voalohany tamin'ny taona 2010 sy 2010. Tamin'izany mbola tsy dia mahay mitarika fitondra sy mitoro teny. Tsy hoe efa mahay be akory fa ohatran'ny hoe mba manao kely eo mba ampiasain'ny tompo amin'izay fomba hitondrany azy eo. Efa nanao an'izany fanekena izany. Nanomboka tany raha tadidinareo an'izay na tsara, manomboka mivaly maraina mivoaka ny trano amin'ny 5 mody mandeha mitory filazantsara, mitona olona ho vonjena. Fa arakaraka nanaovana ezaka mafy tamin'izany, mafiatoka daholo ny olona. Fa nanomboka tamin'ny taona 7 sy 20, nanomboka natavokatra izahay, izao sika rehetra tonga izao ka tamin'izao fotoana izao. Tamin'izay tany Tamatavy anefa, anisan'ny tena napavesatra ny foko, napatsiahivo ny tompo io fanekena io. Hoe tadidio fa mbola tsy feninareo ny fanekena hitona olona maro ho vonjena ho any an-danitra. Dia indraindray atady miteny hoe raha ohatran'ilay fiangonana la distrait zao mety ray volana dia feniko ny fiangonana. Satria ina tsy mila mampianatra manao saron-doha, tsy mila azay sakafo tiany hohanina. Fanetsika ato mafy ny fifehezana ary mafy ny taonanao makany amin'ny fahamarinana zany. Tena mafy, tena mafy ary tena mafy. Ianareo izay mijoro ary misy mbola mangozozo ihany. Sa tsy marina zany? Misy mbola mangozozo ary nisy mpino anankiray zay tato. Tsy haiko lasa izy fa henoko fotsiny hoe lasa izy. Dia eo zany mandinika hoe ohatry ny ahoana raha le tena ahafantarana ny olona vonjena marina. Fa izy ohatry mirehatra be, mivavaka be, tena tsy azo atao ninina mihitsy. Rehefa ifampiresahany hitindray apôstôly tsy miala amin'ny tombo zany, tena mirehatra zany voavonjy. Rehefa jereva ny ivelany, fa zao izy tsy hita. Dia mba anontany kely ny tenanao, azonao antoka ve fa vonjena ianao zao? Mba anontany io akaikinao nge, iza mba mahazo antoka fa tena andovan'izany lanitra zany? Engane mba ho tanteraka avokoa zany rehetrarehetra zany. Nareo zao be dehibe aminareo nge nanana problème be mihitsy. Ary ny akamaroanareo nge fantatro daholo ny adinareo sy ny zavatra lalovanareo nandraisana anareo voalohany tamin'izany fotoana izany. Dia sanatria ve ianareo efa vita batisa, efa matanjaka ty aoriana ty, dia eo nareo vao mitaditady angozozy dia mitady iverindalana. Dia ho adininareo ve ny fitiavan'i Jesosy tompo anareo? Ianareo anefa tsy hoe tsy nampin'ny tompo hatramin'izay ny ainanareo. Laingy zany raha hoe ny tompo tsy nanampy anareo hatramin'izay. Fa nanampy anareo foana izy, nanana olana anareo taloha, tsy nampiny ve? Io ianao efa mbola nampiny ihany. Nisy taona tsy nanana hofatrano nareo, navelany rery tao ve? Io ianao fa mbola voalohany hofatrano. Narary mafy ny vadinao ny zanakao, io izy fa salama tsara. Nanampy atsika foana ny tompo. Dia aty aoriana ve? Rehefa ohatrany hoe tsisy valim-bavaka, rehefa ohatrany hoe misy problème, toy izay ianao hoe tsisy Andriamanitra intsony ao anatin'io fiangonana io. Ho adininao ve ny fitiavan'ny tompo anao? Raha lasa anabavy malala, miverena ianao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Anisan'ny tena olana indrindra amin'ny mpino kristianina miara-mivavaka ny fahakamoana mivavaka. Inona tsara hoe? Ianareo mety mieritreritra hoe tsy fantatray izany, fa fantatray izany. Miresaka aminao fotsiny na rehefa mirava io dia henoko ianao hoe tsy ampivavaka. Tonga dia henoko. Ny olona tsy ampivavaka azo henona, akekezina fotsiny izy. Ohatra hoe manakaiky an'ity frère izy dia henoko hoe ampivavaka izy na tsy ampivavaka. Tena marina nge zany. Fa ny akamaroantsika zareo misy matory am-pitoerana sady miankina hazo. Ahoana moa no vonjena amin'izany? Zareo fa mbola tsy mifo ihany. Antonio akaikinao tena azonao antoka ve fa vonjena ianao? Inona tsara le olana antsika teo iny? Tsy ampivavaka. Isika mety hoe mahatateraka tsara ny fahamarinana, mitandrina ny fitsipika sy ny lalàna rehetrarehetra, fa inona ny olana antsika? Any anaty vavaka tsika tsisy mihitsy. Mba anontany io akaikinao io, mba mahavita vavaka adiny firy ianao isan'andro e? Tezitra ve ianao maheno an'izany? Zay tezitra amin'izany kosa hafahafa.
tapitra ve izy tao ampiakaro amin'izay le micro fa tsisy iainana mihitsy zay te hirehatra be nefa tsy afaka mirehatra mbola hoaka aloha asiteka ihany ary aloha e aty amina amin'izay nareo mijery inona ny olana antsika teo hoe inona tsara hoe be dia be isika amin'izao tsy ampivavaka varina tena varina ny fitadiavana tsy maintsy mitady ary tsy maintsy mitady vola ny olona rehetra fa tsy midika akory izany hoe aza mivavaka ary na atao am-piangonana raha misy ny sasany mbola mavita mibaribary fotsiny jerijery atao am-piangonana tsy mivavaka satria nahoana maina ny ara-panahiny mandritry ny herinandro tsisy vavaka mihitsy miresaka tsika androany mahakasika ny hoe ao anaty kibony ny azan-drano i Jona ny olana ny Jona dia izao ny raha nandeha hitory teny amin'ny Ninive fa tsy nandeha izy fa lasa izy nandeha nitsoaka tany Tarsisy rehefa nitsoaka izy teny ambony ranomasina nasian'Andriamanitra rivotra nitsoka mafy nampanonja ny rano nanoja mafy ny sambo kely tamin'izany fotoana izany sambo kely moa izany fa sambo be zavady dia rehefa nanoja io nikoropaka daholo ny matily rehetra tao anatin'io sambo io nitady hevitra handaminana an'ilay sambo satria sao hivadika ny sambo samby niantsony Andriamaniny avy ry zareo nitady an'i Jona izy hoe lasa izy Jona totsita lasa izy nidina tany anaty sambo tany zay rehefa ny Jona matory ny foazony adray zato ianao atsony Andriamanitra ao aingana mba sao mba hihevitra atsika ahatony ny ranomasina lasa izy nivoaka nanao filokana ry zareo rehefa avy eo hoe iza no mahatonga n'izao olana izao eto ambonin'ny sambo nitotona tamin'ny Jona ilay filokana inona no ataonay aminao mba mampitsahatra ny ranomasina hoy Jona manao hoe atsipazo any anaty ranomasina natsipy tany anatin'ny ranomasina i Jona izay voatony ny ranomasina ary rehefa natsipy tany izy tonga dia nanomanan'Andriamanitra azan-drano be tsy azan-drano azan-drano no azan-drano narapaka n'iny azan-drano iny indray mandeha tany anaty kibon'ny azan-drano Jona no nipetraka 3 andro sy 3 alina azo hipetrahana avy anaty kibon'ny azan-drano 3 andro sy 3 alina velona ao anatin'izany ve tsika tsy velona zany feno korotan-javatra be ao anaty kibon'ny azan-drano ao feno fatipatin-javatra ao zay sakafon'iny trondro be iny niaraka nipetraka tamin'ny Jona tao ary misy rano ihany koa ao anatin'ny kibon'io azan-drano io mamofona tsisy iaina anaty kibon'io azan-drano io fa tany nandefasan'Andriamanitra azy rehefa tsy nahatanteraka ny baikon'Andriamanitra betsaka ny mpino ao anaty kibon'io azan-drano io ataoko mahitsy ve le izy dia tonga dia mandray ianao ny amataranao azy fa any ianao maina be ianao rehefa mivavaka azonareo ve zany maina be zany mivavaka fa tsy matsapa nininy mirehatra kely 5 minitra dia mirehatra 10 minitra dia mijanona indray rehefa avy eo tsy matsapa nininina mihitsy ny olona rehetra tena velona tena mitoritory fo mitomany noho ny amin'ny fitiavana ny tompo tsy mitomany noho ny amin'ny aretim-ponina ny problème fa mitomany noho ny amin'ny fitiavana ny tompo fa izy maina ohatran'ireny kitay hazo reny tsisy nininina reny mihitsy lasa mahasorena azy indray ary eniny daholo ohatra misy fitendrena mivalana kely eniny zany misy fiteniny silivatra kely ny mitarika eniny zany lasa sorosorena izy mitabataba ny eo akaikiny mirehitra vavaka dia izy indray ny soreny satria nahoana maina izy dia tsy mety tafiditra antonio ny akaikinao sao dia enao zany mba mare fanatrehan'ny tompo ihany ve enao rehefa mivavaka ato any an-trano ve enao rehefa mivavaka sady tsy misy mozika tsy misy mpitendry tsy misy mpitarika mavita vavaka ve enao any an-trano sa tsy mavita tompoko mba tafiditra ihany ianao mahare aim-panavy ianao rehefa mivavaka any an-trano sa mivavaka mpahazarana fotsiny ilay mirehatra fa tsy tafiditra misy olona mirehatra fa tsy tafiditra tabataba tsisy iainana eo izy fa izy amin'io ny sainy mandeha lavitra be mihitsy rehefa avy eo za dia hanao programa ohatrotrao ny atsy mandeha Andriamanitra mila anao any sainy mandeha andro loka za vao miraha ve ty fotoam-bavaka ty eto zany olo izany sa tsy eto miala tsiny fa mba hipetraka amin'ny maharay andro any mba hiteny mafy ny zanaka satria nampahery foana hatramin'izay aleo mba tenenina mafinay androany ka zay tsy faly mibotsiny
Sady zay le izy. Aleo mba tenenina mafy fa ilaina ny teny mafy indraindray. Misy fotoana ianao mila fampahirezana. Mandalo olana tena mandalo olana ianao dia misy fotoana mila fampahirezana. Fa misy fotoana ihany koa ianao tsy fampahirezana ny ilainao. Fa teny mafy. Satria raha mahireza fa ny tompo eo foana. Iheny ara dia miala eo dia mbola ataonao ihany le zavatra. Tsy voatery fampahirezana foana ny ilainao fa teny mafy. Potserina mihitsy le zavatra tsy mety, eto tsy mety. Ka ny olana amintsika amin'izao tsy isy ampivavaka daholo. Zany ny olana amintsika. Isika masina amin'ny fitafy, masina amin'ny sakafo, masina amin'ny zavatra rehetra fa tsy ampivavaka. Tadidinareo ilay on'ny ranon'aina. Rehefa nandeha ny on'ny ranon'aina dia nandalova ny on'ny ranon'aina iny daholo ny tany, ny rano, dia izay lalovany rehetra feno hazan-drano be. Izay tany maina lalovany mamokatra be dia be. Fa misy karazany kosa navela ho sira ho ny voalazan'ny Baiboly. Navela inona hoe? Masina endrika ivelany fotsiny. Fa efa tsy misy tsirony intsony, tsy misy fiainam-bavaka intsony, tsy mariaim-panahy intsony, fa mba tonga mivavaka fotsiny izy sisy. Dia miandry olona manafotoana azy fotsiny izy ato am-piangonana. Dia vao misy olona matafotoana kely anazy, tonga dia iny izy ny tsita. Dia mamorona resaka amin'izay izy hany. Ka ny ao am-piangonanao tsy manam-pitiavana, amorona ny zavatra be dia be. Nefa izy olona tsy ampivavaka dia mbola tezitra. Fa raha olona ampivavaka ianao, izay tenenin'olona aminao eo tsisy rarahinao an'izany, tsy mitondra ho any an-danitra iny olona iny. Halleluja! Za eto mba mamoaka teny ary tady manam-pahafatinareo ihany koa ty. Raha misy olona manaratsiratsy anareo, aza miraraha. Raha misy olona manakatsaka anareo fivavahana, aza miraraha. Fa alio mihitsy izy tsy maninona, tsy mandalo any amin'ny tranonareo ny lalana makany an-danitra. Na tsy rarahanao mandrakizay ary izy aza miraraha zany. Tsy mandalo eny aminy, tsy miditra vavadiny ny lalana makany an-danitra, fa samy manana ny lalana io miakatra dia midiny. Halleluja! Lazaona akaikinao tsy mandalo any amin'ny vavadinareo makany an-danitra. Sady zay le izy. Teneniny namanao hoe tsy miditra amin'ny vavadinareo ny lalana makany an-danitra. Fa avy eto amin'ity tany ity ny tongotro hoe tonga dia miakatra. Ka ahoany? Ho vonjena ve le fanahintsika sa avela ho reraka ao anaty kibony hazan-drano? Izy amin'ny teny hoe ho vonjena ny fanahiny. Engany Andriamanitra hidina eto androany a. Isy porofo mivaingana eto androany fa hamangy eto ny tompo rehefa avy eo a. Nisy afatra voaray anay fa rehefa avy eo tsika mahita azy, hamangy antsika eto ny tompo androany, hanafaka ny fanahintsika ao anaty kibony hazan-drano. Ka izay manaiky ho vonjena ny fanahiny, dia aoka izy androany ho vonjen'Andriamanitra manomboka androany. Iza manaiky hafahana anatin'ny hazan-drano, iza manaiky hafahana amin'ny fahamainana, iza manaiky hafahana amin'ny fahatezerana, iza manaiky hafahana amin'ny problème, iza manaiky hafahana amin'ny olana. Ho tanteran'Andriamanitra aminao eto izany androany. Ny vavaka ho ataontsika voalohany rehefa avy eo fibebahana. Inona tsara hoe? Fibebahana. Zao a, tsy mila angataham-bavaka hoe Andriamanitra ho averina amin'ny fitiavana voalohany any. Fa ianao mihitsy no miverina amin'ny fitiavana voalohany. Tenenin'Andriamanitra Jona ho an'ny Ninive, lasa izy nivily lalana. Iverina amin'ny fitiavana voalohany ve Jona dia iteny hoe Jehova ho avereno an'ny Ninive ary a. Anao an'izany ve izy? Dia ho batain'Andriamanitra ve izy hoe batain'Andriamanitra misorokany dia ho tantan'Andriamanitra avia raha bataina dia atotona ny Ninive ianao. Tsisy an'izany. Fa ianao izay matsapo fa niala no miverina, vily lalana anao miala ny Tarsisy. Dia miverina mizotra makany amin'ny lalana Ninive, anona ny rahananao dia vitao ny asanao. Miverena amin'ny fitiavana voalohany. Inona moa ilay fitiavana voalohany? Ilay ianao voalohany iny, ianao vao niditra ny vavaka. Mbola zipo tsy mandeha amin'izay laoniny aby ny ziponao tamin'izany, akanjo mbola mikorotandrotana be. Satria mbola tsy mahay mitafy amin'izao fitafy izao ianareo. Sardo maitso be, ny akanjo mavo be, ny ambany maintimainty, kiraro mbola hafahafa koa, fa mirehitra tsisy ohatranao mihitsy. Tonga ato am-piangonanao mitabataba be mivavaka. Ampanginina, iaraka anginitsika fa ianao tsy tana mihitsy. Tadidinao ve izany fotoana izany? Vao mandray faritana ianao, ianao miazakazaka. Tsy manana ianao fa tena mirehitra mihitsy mamita ny adidinao. Tamin'ny fitiavana voalohany.
satrinao misy fanetanana, satrinao misy fotoam-bavaka hony, lasinao mandeha mivavaka. Na dia tsy anjara fanapahanao ara ny alina, lasinao makany am-piangonana manao alim-bavaka. Tadidinao ve izany? Ny fitiavanao voalohany, ilay herim-bavaka ao fahiny iny, taloha ianao navita vavaka firy adiny. Raha iverina fitiavana voalohany ianao tsy hoentina mbavaka, tsy tsodrano ny ilainao amin'izany, fa miverena mihitsy amin'ilay herim-bavaka ao taloha. Tsy maresy lahatra le amen. Ganareo niala daholy. Tsaronareo ve izany fitiavana voalohany izany? Misy taminareo reo vao manomboka fotsiny feokira fa toa dia ranomaso be tsy fakahitana ao anaty vavaka. Tia ny tompo loatra. Nisy vehivavy tanora zay tato fantatro, tena fantatro. Zany nanao délivrance azy tato voalohany. Ny rehatra zany mivavaka teneniko anao. Ny amatarana olona mbola amin'ny fitiavana voalohany, tanao ilay mivavaka izy, manatrika devant drô izy mivavaka. Fa mirehatra eo mivavaka, todika riariana ry mihitsy izy. Tsy hainy hoe efa manambo olona nge izy eo io, manambo altare. Fa tsy reny intsony hoe mitodika izy, tsy mahatsiaro tena mihitsy amin'ny mivavaka. Fa zao zany vehivavy zany, tsy hitako intsony mivavaka. Izy eto ihany, fa tsy otra ny taloha intsony. Ary ny akamaroantsika reo ohatrotro zany daholo. Tadedio fa zay manara-maso anareo. Sa ve ny tianareo ho tomomena tendrombohitra daholo nareo dia dressena mivavaka eny daholo? Ahoana? Mety ve zany? Manomboka roviana zany tsika nanomboka. Manomboka amin'ny herinandro. Atao alahady sa atao andavanandro? Inona hoe? Iza miteny hoe andavanandro? Iza miteny hoe alahady? Raikitra zany. Hiakatra tendrombohitra tsika, tena anao vavaka tena ny anaran'io vavaka atendrombohitra ataontsika dia hoe manangana faneva. Ho bataitsika ty fiangonana ty hiakatra afo, tena hiakatra afo. Ho hitan'ny olona rehetra ny fahazavana, dia anaty ny fahazavana daholo ny olona rehetra. Ary za mino fa ao anatin'izany vavaka ataontsika izany na ny ankonanao ary ho tomin'Andriamanitra daholo. Raha vao ampy vavaka ianao ka velona ny fanahinao, milamina avokoa ny fiainanao rehetra na lasa labavy. Ary tsy te hiverin-dalana izany ianao. Dao mba raiso ny tanana amanao dia mba mifitiavana izy teny hoe ao momba aza miverin-dalana izany. Ao mo hoe teneno an'izany izy. Teneno hoe ao momba aza miala amin'ny tombo izany mo hoe. Dao mba mandray tanan'olona dimy ianao farafahakeliny. Aza miala amin'ny fahamarinana izany hoe fa ndao any an-danitra tsika. Agnaty kafekira ampitendritsika. Miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny Fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.